Avelatsika eo ny tontolon'ny baolina kitra fa mbola hijanona ihany koa isika ao anatin'ny taranja iraisana. Taranja baolina lavalava niditra tamin'ny andro fahafolo ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Analamanga ho an'ny top 14 tamin'ny ity faran'ny herinandro ity. Lalao isan'ny nanasan'ny maro ny fionana teo amin'ny 3FB sy ny Kosfa. Mbola zareo miaramila indray no mivoaka nandresy tamin'ity androany ity tamin'ny isa 12 no 7-20. Tsy noafa ny miaramila ny 3FB nandritra ny andro fahafolo tamin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Ligy Analamanga io tolakandro io teny Andotapenaka. Resin'ny Kosfa tamin'ny isa 12 no 7-20 ny 3FB. Lalao izay isan'ny nanasan'ny mpakafy ity fionana teo amin'ny Ringandrina sy Beboty ity. Ara-tantara dia efa tsindritsindry ihany fa hosahirana ny 3FB tamin'ity lalao ity. Isan'ny fileovana manahirana azy mantsy ny miaramila eto amin'ny tantaran'ny rugby teto Analamanga. Na izany aza nefa dia niadiny lalao samy afaka nampiseho ny fahaiza-manao ny roa tota. Tao anatin'ny 10 minitra voalohany dia nitarika tamin'ny isa 4 ny Kosfa izay hors-jeu voatsara ny Rahery avokoa noho ny tokony 4. Taorian'izay vao niezaka nandrafitra fanafiana ny 3FB ka nahavita dropsa iray sy nahatsara hors-jeu ihany koa tamin'ny alalan'ny Rija. Sahala 4-4 ny isa teo teny amin'ny Silaitrabe nandritra ny 20 minitra ny lalaovana. Teo amin'ny minitra faha-telopolo dia mbola nahatsara hors-jeu roa indray ny Kosfa izay baolina matin'ny Rahery ihany ka nitarika tamin'ny isa 24 ny Kosfa teo. Io isa ihany koa no nentin'ny milotota niala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanao be fiavy hatrany ny fanafiana totoafy ny 3FB. Nahitam-bokany izany ka dia voasalan'izy ireo ny isa teny amin'ny Silaitrabe 12-12 rehefa nahavita dropsa sy nahatsara hors-jeu ihany koa izy ireo. Tonga ny baolina nentim-tanana matin'ny Kosfa tamin'ny alalan'ny Makfield rehefa tafaporitsaka atao amin'ny vodilaran'ny 3FB 7-12 ny isa teo nitarika ny miaramila.
Fifaliana tapany ihany nefa zany an'ny miaramila izany satria 2 minitra monja tao aorianan'io dia tonga ihany koa ny baolina amatin'ny 3FP tamin'ny alalan'ny Irabe izay nahatonga izany OEC ka lasa 7-0 ny isa teny amin'ny solaitra be. Tany amin'ny minitra vitsivitsy farana ny lalao no tongilana tany amin'ny miaramila ny vitana ka nahazoan'izy ireo isa 3 ka nibatany ny fandresena 2-20 toy izao ary ireo vokatra hafa nandritra ity andro fahafolo ity. Ny cheminot nandresin'ny 3FAI 5-20 ny FTM nandresin'ny Savoniry Tropical tamin'ny 9-20 Stade Olympique de Lemire nandresin'ny Tiopa 7-1 ny IRC nandresin'ny Zadisety 8-30 ny USA Nakady fotsy nandresin'ny Tammanoso be 7-4 ny TFMA nandresin'ny TFA Anaty Azo 2-20 ary ny Gosfa nandresin'ny 3FB 2-20.